Fa tsy nisy kosa ny fifampirahana tamin'ny banky any Côte d'Ivoire amin'ny fananganana ny banky ny postra na ny banque postale araka ny resaka mandeha amin'izao ny sekretera jeneraly ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny aitao arakazy mirindra banky iray eto an-toerana ihany no iarahan'ny ministera miasa amin'izao fotoan'izao ho fampandehanana ny tetika sao ny sekretera jeneraly ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny aitao arakazy mirindra fanapa-kevitra noraisiny io fiara-miasa amin'ny banky iray eto an-toeran'io eo ampiandrasana ny vali ny fangatahana ny fankatoavana na ny agrément miatrany ny fanazavany miaraka mika andrem-bolazy ny sary ny arifidy rakoto manalina. Nisy ny resaka nandeha tany amin'ny tambajotra sosialy mikasika ny fisian'ny fifanarahana eo amin'ny postra sy ny banky any Côte d'Ivoire iray. Mikasika ny fanatanterahana ny fametrahana baka ny postra na ny banque postale ty fifanarahana ity. Laza ny sekretera jeneraly ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny aitao arakatsy mirindra fa tsy maro ny resaka io. Mba hialana n'ilay resabe sy ny ataontsika hoe attaque personnel ny mpitondra fanjakana dia tsara ny manamarika hoe tsy misy akory izany hoe fampirarahana amin'izany banky hafa izany hoe banky ivoiriana zany fa ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia hoe miara-miasa be hoany postra malagasy amin'ilay fampandehanana new carte hipoketra io. Tsy misy hatreto au niveau an'ny ministera na au niveau an'ny fanjakana malagasy ny fampirarahana an'izany banky hafa zany. Ny tsara marina zany dia hoe aokontsika mba ahay anadiady ary tokony zavatra marina no ho lazaintsika any amin'ny tambajotra sy ataontsika fa tsy ataontsika ho fanenjehana na fanaratsiana amin'ny zavatra ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao satria ny ministera amin'izao fotoana izao dia manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsiny amin'ny fampandehana andraharaha zany sy ny fanatsarana satria mazava tsara ilay zavatra niresahako teo hoe itsika dia miroso ao anatin'ilay ataontsika hoe modernisation any Madagasikara.